أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falnitenne manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka any ity fandaharana fasasoa Qur'an, tantarany ireo olona voarakitra ao anatin'izany masina Al-Qur'an Al-Karim izany. Araka mahazatra antsika dia misy ireo tantara tsara, misy kosa ireo tantara izay ratsy izay voarakitra ao anatin'izany masina Al-Qur'an Al-Karim izany. Izany hoe tsy voatery tantara tsara no tantaraintsika eto, fa misy ihany koa tantaran'ireo olona izay tsy manjary voalaza ary rakety Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an Al-Karim mba ho anatra ho an'ireo olona izay manana toetra tahaka an'izany zavatra izany. Ka amin'ity androany ity insha Allah dia tantarantsika dia qissat ibnay Adama alayhi salam, izany hoe tantarany zanaky Adama anankiroa, iray dia antsoina hoe Qabila ary iray dia antsoina hoe Habila. Inona zavatra izay nandalo tamin'izany rehefa Adama alayhi salam nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala tety ambony tany sy mamantsika Hawa, dia nifanambady izy ireo ary nipetraka soamantsara teto ambony tany. Nandeha ny fotoana bevoka i mamantsika Hawa, ka rehefa bevoka izy dia niteraka izy ny lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray, izany roa avy hatrany ny zanaka ny Hawa rehefa niteraka izy. Ny fotoana manaraka dia niteraka tahaka an'izay ihany koa i mamantsika Hawa, izany hoe roa lehilahy ary ray lehilahy ray vehivavy ihany koa. Zavatra hita zany tamin'ny fotoana io fa i Qabila ilay zokiny no nisy vehivavy ray niaraka teraka taminy, ary Habila le zany ny fotoana manaraka dia izy teraka ary nisy vehivavy anankiray teraka niaraka taminy. Ka ny lalàny napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izany fotoana izany mba hanaparitaka ny zanak'olombelona eto ambony tany, hanamaro ny isan'ny zanak'olombelona teto ambony tany, dia ny vehivavy teraka voalohany dia vadin'le lehilahy manambady an'le lehilahy teraka faharoa, ary ny vehivavy ny lehilahy teraka voalohany dia manambady an'le vehivavy teraka faharoa ihany koa. Zay no natao ho karazana hoe lalàny napetraka zany mba hiparitany zany olombelona eto ambony tany zany. Tamin'izany fotoana zany dia noengony shaitan rajim ilay vehivavy anabavy Qabila, noengony lasa hoe karaha hita tsara tare teo masony Qabila, ka tsy nanaiky izy andeha hanambady le olona voatondro andeha hovadiny, fa mila hanambady le niaraka teraka taminy, izany hoe le vehivavy niaraka teraka taminy zay antso hoe antsoina hoe anabavy tiany, ary noengony shaitan lasa tsara tare teo anilany, ka lasa izy tamin'izay fotoana zay tsy nanaiky le lalàny napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Adama alayhi salam. Rehefa tsy nanaiky izy fa mila hanambady ny anabavy dia nataony Adama alayhi salam tamin'izy roa, nantsona izy roa dia tereny Adama alayhi salam, aoka nareo mba hanao fanatitra, izany hoe amoaka karazana fahafaham-po anareo atongotra ny Allah subhanahu wa ta'ala hoentiko rehefa zaho mandeha manao hajy any Makka. Amin'izay fotoana zay zay voaray ny Allah subhanahu wa ta'ala io no manambady an'le vehivavy iny. Ka mila tsitsika fantatra fa hoe i Qabila dia ny asany dia mpamboly, fa i Habila kosa le zandry zany dia asany dia mpiompy. Ka inona zavatra nataon'izy ireo rehefa nanao fanatitra ilay Qabila, ilay zokiny zany, dia nanao fanatitra amin'ny mahampamboly azy, dia nomeny voly na hoe zavatra izay fa ratsy indrindra tao aminy no natolotra ny Adama mba atao fanatitra any Makka. Fa i Habila kosa ilay zandry ilay manam-pinoana ny Allah subhanahu wa ta'ala manaiky ny lalàna rehetra, dia nanao fanatitra ondry anankiray amin'ny mampiompy azy, dia ondry vondraka matavy tsara no natolotra ny Adama, ka noety ny Adama alayhi salam rehefa nanao hajy tany Makka izy tamin'izay fotoana zay. Napetraka teo akaiky ny kamba izany fanatitra anankiroa, ray voly ary ray ny fiompy, ka tonga ny afo avy any an-danitra naka n'le inona le ondry matavy izay natolotra ny Habila. Hita zany fa ny fanatitra izay voaray dia na ny Habila ilay ondry matavy, ka tezitra tamin'izany ilay zokiny satria zavatra ratsy kosa natolotra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tonga izy nanantona any zandriny ka teny fa maninona ny anao no voaray, dia teny Habila tamin'izay fotoana zany
innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Ny asan'ireo olona matahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala izy rery ihany no horaisiny Allah subhanahu wa ta'ala fa ny fanatitra zay ataon'olona tsy mba matahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mba horaisiny Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy amin'izany fotoana zany. Ka tezitra tamin'iny ilay zokiny ka nanomana tetika hamonana ilay zandriny. Ka ndray andro rehefa taran'ody ilay zandry ka nirany Adama alayhi salam mba handana jereo ny zandrinao fa taramody. Dia tamin'izay fotoana zay izy nivoaka nandeha tany. Rehefa tonga izy hitan'ilay zandriny dia mbola nanontaniany fandroany inona no antony nandraisany Allah subhanahu wa ta'ala ilay fanatitra zay nataonao. Dia mbola naveron'ilay zandriny hoe innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Tena marina fa ilay manampinoana matahotra ny Allah no raisy ny fanatitra zay atao. Ka tezitra tamin'izany izy ka namono an'ilay zandry. Zany hoe i Kabila zany namono an'ilay zandry ary rehefa maty ilay zandry tamin'izany vanim-potoana zany tsy fantatry izy ireo hoe amin'ny fomba ahoana no andevenana, tsy mbola nisy fandevenana satria i Habila no olombelona voalohany maty ary novon'ny Kabila zay raha lany zokony ihany. Ka tsy fantan'ilay Kabila hoe atao ahoana ty faty zay hoentiko ty. Ka noentiny niaraka taminazy andro amanalina izany faty zany tsy fantany hoe atao ahoana ny mandevina. Ka indray hariva nahita nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala boaika anankiroa zay teo amasony. Izy mitazona an'ilay fatiny raha lany tsy fantany ataony ahoana. Ka nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala boaika ary niady zany boaika anankiroa zany ka maty ny ray amin'izy ireny. Ary rehefa maty ny ray amin'izy ireny dia nandeha ilay boaika anankiray zay namono dia nangady lavaka zany hoe nangady lavaka tamin'ny hohony angofony dia teo zany nalevina ny ilay raha lany zay maty. Nahita nini i Kabila dia teny hoe resiny ty vorona ty zao izy. Ka tamin'izay fotoana zay izy nandeha izy nangady lavaka ihany koa dia nalevina ny izany raha lany zany. Izany tantara zany raha lasa nabavy anaty fonina Islam dia noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny sura anankiray suratul Maida ny tantarany Kabila sy Habila izany. Inona zay teneny Allah subhanahu wa ta'ala? Teneny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andiny masiny manao hoe watlu alayhim naba abnay adama bilhaq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna. Teneni Allah subhanahu wa ta'ala tantarao anatin'ny masina al-Quran al-Karim ry Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny tantarany zanakany Adama anankiroa rehefa nanao fanatitra izy ireo teo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala ka voaray ny ray tamin'izany ary ny ray kosa dia tsy voaray. Ka ilay tsy voaray namoaka teny manao hoe anao dia ovonoko. Rehefa nandeha zany dia namaly namany innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Tena marina fa ny voaray ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny asa zay to asan'ireo olona manana. Lesona tiantsika tsoana amin'izany tantara zany dia mazava ho azy ilay tenin'iny zandry manao hoe innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Tena marina fa ny asa zay raisiny Allah subhanahu wa ta'ala dia asa zay nataon'ireo olona mpatahotra any Allah subhanahu wa ta'ala. Mitaky ny fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala ny asa ikhlas no anaovanao asa mba handraisany Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany. Ka ho antsika rehetra na mpino Islam io na mpino lahy na mpino vavy na zaza na olon-dehibe na antitra tanora rehefa nao asa anankiray ao anatin'ny fonina Islam dia tadidio tsara fa ilaina izany ikhlas sy ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany asa izany. Ny lesona faharoa tiantsika tongavana dia hoe nohainy koa ny shaitan teo imasony zany Kabila ny anabava. Io dia anisan'ny lesona lehibe eo amin'ny fiainantsika. Matetika ny zavatra zay tsy misy dikany hohainy koa ny shaitan eo amasonao ary zany matetika ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao fa zayyana lahum shaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Nohainy koa ny shaitan io imason'izy ireo ny asa zay ataony hitany tsara matsiro tsy azo avela ka nanjary nanary very lalina izy ireo tamin'izany zavatra izany. Ka eto ihany koa firisifiry amin'ireo mpino Islam nohainy koa ny shaitan eo anatrehany izany karazana hoe fisotromotoka izany ka lasa ny vary lava amin'izany fisotromotoka. Nohainy koa ny shaitan amin'ny atsika olombelona ny fitiavana vehivavy ka lasa miady atsika mahita an'izany vehivavy ary ihany koa tsy vitan'izany fa mifamono mihitsy amin'izany. Nohainy koa ny shaitan amintsika ny fangalarana lasa tsara anao mipetrapotsiny dia mahazo maro mahazo zavatra ty mahazo. Nohainy koa ny shaitan fa hoe tsy mila miasa anao lasa anao
makaratra, lasa nama dia manambaka ny namana, manao tsindrazo-lena. Izany rehetra zany dia fiafarany zany nenina avokoa. Lesona fahatelo dia tadidio tsara, teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe ittaqul nisa fa innahu awwala fitnati bani adam kanat fi nisa. Aoka nareo atahotra hitandrina manoloana an'izany vehivavy zany. Inona vehivavy tiany teneneny? Tsy hoe le vehivavy vadinao an-trano sy ny tany, fa ny mety karazana fitna ateraka an'izany vehivavy zany mila mitandrina isika, satria ny korontana voalohany ny famonoana ireo zanakan'ny Adama dia avy tamin'izany vehivavy zany. Ka mila mitandrina isika manoloana an'izany vehivavy zany. Na fitna mety hitranga eo anatrehan'izany fitiavana vehivavy na ihany koa fitiavana diso tavoatra an'izany vehivavy. Amaranantsika azy dia ilesona azontsika tsoana amin'izany dia ilay antsoina hoe fialonana. Tadidio tsara raha lasa nabavy natao fonina Islama fa ny fahotana voalohany nataony Iblisa tany an-danitra dia ny fanamboniany tena tsy nety ny ankohoka tamin'ny Adama alayhi salam rehefa nodidiny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ny fahotana voalohany kosa niainany zanak'olombelona teto ambony tany dia ilay fialonana. Nialona izy tamin'ilay zandriny ary tenentsika teo nohaingo sheitany zany ka lasa fialonana amin'ny fanambadinany ilay vehivavy no nahatonga izy nandehanana. Ny fialonana anisan'ny aretina lehibe eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Androany ianao mahita namanao misy vola, androany ianao mahita namanao hoe eo anatin'izany karazana fahasoavana maro samihafa. Mialona anao satria tsy nanana an'izany. Fa tadidio firy sy firy ny karazana hoe aretina lefa Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireny mpanan-karena. Firy sy firy ny fitsapana izay tsy fantatrao azon'ireny olona mpanan-karena. Ka aza mialona ianao, hifampitsinjo antsika, hifankatiantsika. Fialonana kosa avelantsika lavitra ary analavitra zany isika biby Islam. Ary zay angamba no karazana lesona maro azontsika tamin'ny tantarany Adama alayhi salam. Ary tadidio farany dia farany fa nanomboka teo zany ny sonina izay napetraka an'izany lehilahy kabila zany tamin'ny famonoan'olona dia manomboka tamin'ny vanim-potoana izany ka hatramin'ny fiafarany zao tontolo zao. Raha vao misy olona mamono olona dia misy fahotana ray mandeha any amin'ny kabila na mpianatra ny olona tamin'izany famonoan'olona izany. Ka eto ihany koa lesona ho antsika, ianao raha nampianatra fahotana anankiray ho an'olona ka nanomboka tamin'ny andro nanaovanao an'iny ka nisy olona hafa nanao an'izany dia ny fahotana rehetra izay ataon'olona mitovy amin'izany dia tsy maintsy mahazo anao izay namonona izany. Kabila zany isa misy olona mamono olona eto ambony tany na eto Madagasikara na any Frantsa na any Chine na any Japon na aiza na aiza dia tsy maintsy mahazo ampany amin'ny fahotana zany ny kabila satria izy nampianatra ny olona namono an'izany olombelona zay mitovy aminy. Zay angamba no lesona lehibe ary zay no fiafarany tantarany zanakany Adama alayhi salam anankiroa dia ampamaranina dia isaorako rao nanaraka an'izany hatrany am-piangoana ka hatramin'izao fiafarany zao. Ny muslim media malagasy ihany koa dia mirary ny tontolo andro ho antsika rehetra ary manome fotoana ho amin'ny herinandro manaraka indray tantara vaovao izay voarakitra ao anatin'izany masina al-Qur'an Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.